Be da be ny zavatra ny vaovao nivoaka tandroany zany omaly moa zany le izy raha ho antsika any Madagasikara, izay mahakasikasika ny fifindra-monina izay hita hoe tena mihatraika zany amin'ny Madagasikara. Fa misy zavatra nampanontany tena na hoe Madagasikara ve zany tsy sokajian'ny Amerikanina hoe ao amin'le tany mahantra. Misy an'le vaovao iny mantsy izay mampiteraka resabe hoe lasa hanariana mpitsaopinenana, tsy mpitsaopinenana moa zany fa hanariana mpiavy immigrant aty Etazonia, any Afrika, fa mbola tsy misy vaovao maro-potitra avy amin'ny fanjakana Amerikanina hoe reto avy ny lisitra ny firenena ao Afrika andefasana mpiavy zany avy aty Etazonia. De teo no nahatonga sainana hoe tena marina ve iny sy ohatrohatr'izany, satria nahoana tao amin'ny congrès tao amin'ny fanjakana tao nisy fanapahan-kevitra zany navoaka ny fanjakana hoe misy firenena 570 tsy hahazo visa makaty Etazonia zany, noferan'zareo zany ary nahaton'zareo ny fikarakarana visa amindreo. De ny ankabetsahany firenena mahantra, tena hoe mahantra, mbola misy tsy de mahantra ary Madagasikara mbola mahantra lavitra noho ireo firenen'ireo indrindra ao Afrika ao zany, fa nefany tsy tao anatin'le lisitra Madagasikara. De tonga saina am'izay hoe Madagasikara ve zany tsy mahantra indray sa hoe tsy ao anatin'le firenena mahantra, sa hoe tsy sokajian'ny aty Etazonia hoe firenena mahantra. Fanontaniana apetraka fotsiny zay fa hoe inona ny tombony amin'ny Madagasikara tsy tafiditra amin'io firenena 570 io, satria nijery ohatrany tsy ao Madagasikara. Mety hoe efa nisy fifanarahana tany nandefa an'iny diplomate reny moa ny filoha Amerikanina anakany Madagasikara, tsy haintsika izay fifanarahana tany, fa anisany zavatra tsara aloha zany le izy raha eo amin'ny lafin'ny fifindra-monina ho antsika malagasy makaty Etazonia. Tsy ho dirantsika sy tsy ho resahantsika eto ny lafin'ny politika an'izay hoe mahazo tombony be Madagasikara sa tsy. De ankoatran'izay tia ampahafantatra antsika hoe misy resaka mandeha be da be ao misy dinidinika ataon'ny congrès, ataon'ny fanjakana Amerikanina amin'izao amin'ny resaka visa fifindra-monina makaty Etazonia. Mampiroroa saina reny indraindray konkoa mampatahotra hoe indrindrindra anao raha te hianatra, raha te hiasa ty Etazonia hoe andeha ihany sa tsy. Fa ny zavatra tena hoe azo antoka aloha zany de ny olona rehetrarehetra manao an'ilay fifindra-monina amin'ny ara-dalàna, na sarotsarotra ary ny procès sy ny sisa de tonga ty foana. De ny afatra androany hoe raha ohatra ka eo am-pikarakarana taratasy makaty Etazonia ianao avy any Madagasikara, de aza matahotra fa ataovy tsara fotsiny dossier, homany tsara fotsiny ny dossier anao ary manana confidence tsara rehefa manao an'ilay dinidinika ao amin'ny ambasady ao, satria zay no anisany point clé jeren'zareo hoe manino ty olo ty matahotahotra, misy zavatra feniny ve. Ilay antsoina hoe first impression anao iny no ijereny anao. Io zany tsy miatra le hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, fa tena ho tsarainy mihitsy ianao hoe iza marina ianao ty, satria izay no mahatonga an'zareo manao entretien anao.
tsy de haiko tsara hoe inona ny atao titre an'le topika antsika androany fa zay no tiako resahana androany de amin'ny manaraka indray ary maso to.